Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina alakamisy ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika noho ny amin'ny fahafahantsika mifandray aminy. Andirantsika mofinainana io dia vavaka isika. Itomb-Andriamanitra eo misaotra izay manaiky ny ao aminay ankehitriny, mamelany elikay mamindrafo aminay. Aoka tompo ianao anjaka amin'ny fiainanay tsirairay avy. Minaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao manantona ny ray amin'ny alalany. Alaina amin'ny Jaona 9:17 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatanareo amin'ny ray dia homenanareo amin'ny anarako izany. Amen. Mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy, ilay mpanalalana antsika isika. Tsy misy lanjana manko ny vavaka ataontsika raha tsy asandrotra amin'ny anarany. Efa nototoran'ilay antsana nateraka ilay fahotana. Nampiraisiny tamin'ny tenany sy tamin'ny rainy ireo izay mino anazy tamin'ny alalan'ny fanati-panavotana izay nataony. Tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Tsy tokony hovesaran'ny fieritreretana ny fahotana sy ny fahadisoana vitantsika isika ka hitsahatra tsy hivavaka intsony. Misy olona sasany mahatsapa ny alehibe ny kilemany, misy olona koa mahatsapa be dia be izy ny fahotana ka kivy izy. Asiany Satana aizina manaloka eo anelanelan'izy ireo sy Jesosy ilay fanati-panavotana ho azy. Dia hoy izy ireo hoe tsy mety amiko ilay mivavaka e, mifangaro loatra amin'ny fisainandratsy izany ka tsy henoin'Andriamanitra hozy izy. Avy amin'ny Satana nefa ny fisainana tahaka an'izany. Nanohitra sy naharesin'izany fakapanahy izany Kristy tao amin'ny maha olombelona azy ary mahay mamonjy an'izay rehetra laim-panahy tahaka an'izany ihany koa izy. Ho antsika ny nanaovan'ny fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be. Raha azontsika natao no mivavaka araka ny tokony ho izy amin'ny fahendrena sy ny herin'ny tenantsika ihany dia ho afaka nanana fiainana marina araka ny tokony ho izy ihany koa isika ka tsy ho nila n'ilay fanatitra izay nanavotana antsika saingy tsy misy tanteraka antsika olombelona na dia anankiray aza. Be azo ary zaro ny sainao hahalala fa afaka manambara an'izay ilainao ampahantsorana amin'i Jesosy ianao. Faniriny tokoa ny androsoantsika amin'ny fivavahana sy ny anolorantsika fanati-panahy amin'ny finoana sy ny hery mitombo hatrany. Ny zanany mihitsy nefa nanome ary nomeny ao fanavotana antsika ary manaiky azo mpamonjy amin'ny finoana velona tsika dia hita sitraka amin'Andriamanitra satria mijoro io anatrehan'ny rainy Kristy. Milaza izy manao hoe apetraho eto amiko ny fahotan'izy ireo, izaho izy ny hitondra ny fahamelohany. Ireo efa vitako tombo-kavatsy eo am-pelantanako izy ireo asehony eo anatrehan'ny rainy ireo mariky ny nanombohana azy amin'ny hazo fijaliana izay marika entiny mandritra ny mandrakizay. Ry rahalahy sy anabavisany efa an' Jesosy ianao, aza misalasala manantona anazy fa tsy misy tanteraka tsika. Aza manao hoe efa be fahotana ka sarotra aminao ny hiverina amin'Andriamanitra fa amin'izao fahotantsika izao tokoa no ilayntsika an'Andriamanitra. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io misaotra anao ny amin'ny fitiavanao anay dia mangataka ny fanainao masina hiasa amin'ny tsirairay avy izay meny izao fandaharan'izao mba ahafahany mahazo ny hery hanotonana anao. Raha mikerina amin'ny fahatanjahany dia tsy ho vitany izany kanefa meo azy ny fampirisihana fa efa voavidiny ranao tokoa izy ary zanakao amin'ny fahafenony. Anaran'i Jesosy, amen.